Manodidina ny enina eo ny mponina aty amin'ny commune ny Lac Centre ary saika mivelona amin'ny fiompiana sy ny fambolena ny taha ambony amin'ireo. Tanora maro ao anatin'ireo ihany koa no tonga eo amin'ny sehatry ny fitadiavana asa. Mijoro manofana an'ireo tanora ireo arak'izany ny ivotoerana vary sy laoka eo amin'ny sehatry ny fiompiana. Tanora 3 no nahazo fiofanana avy amin'ity ivotoeram-panofanana ity. Tsy hagnitsika diplôma ny zava-dehibe fa ny fianatra mahay ny zavatra ampianarina azy ireo tanora ireo. Ao anatin'ny sedra vary sy laoka io zany agnatin'ny 3 taona eritreretina ny anangana tambajotra nareo mpianatra nivoaka tamin'ny vary sy laoka satria hoe 300 nareo amin'izay tafiditra ao 500 tanora zany eritreretina hoe akambana ny tambajotra dia rehefa mitombo lasa coopérative ianareo. Raha vao lasa coopérative ianareo manome hery anezaka fiavotana amin'ny alalan'ny fiompiana trondro ataonareo zany. Zana-trondro 10 amin'ny karazany 2 no natolotra an'ireto mpiofana. Dingana 2 moa no arahina ato anatin'ny fiofanana dia eo ny fanomezana fiofanana ara-teknika izay maharitra 3 herinandro. Avy eo ny fampiarana arahina fanaraha-maso ka aorian'izay no isokajiana ny traikefan'ireo tanora ireo ka anolorana azy ireo indray ny taratasy fanamarinana ny fahavitany fiofanana. Misaotra amin'ny président Arajambazy izay anana fotoana sy andro orana amin'ame fiofanana ho anay. Misaotra an'ireo koa teknisianina avy any Ambositra ao amin'ny centre vary sy laoka na foy izay tohana nomena ho anay mpianatra. Ny fohy be paritry ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny tetikasa Formaprod sy FDA no manome tohana ny ivotoerana vary sy laoka amin'ny fanatanterahana izany.